Foloa lefitry ny Union panafricaine tamin'ny congrès fahadiminy izany Union panafricaine de la jeunesse izany. Notanterana tany Khartoum, Soudan ny fahasivambefolo ka hatramin'ny 1 Desambra lasa teo ny congrès fahadiminy Union panafricaine de la jeunesse. Ny andro faharoan'ny congrès dia natokana ho an'ny fifidianana ny birao-panatanteraka izay hitondra mandritry ny 3 taona ny taona 2024 hatramin'ny 2024. Itaina Juliana Ratovson no lany ho filoha lefitra ho an'ny faritra Afrika Austral. Anisan'ny asa miandry ny fametrahana ny Conseil national de la jeunesse raha nambarany. Isaoran'Andriamanitra fa nomen'ireo tanora avy amin'ny État membre enina amby 50 ireo fitokisana indray Madagasikara hitondra ny vice-présidence ny Union panafricaine de la jeunesse. Ny région Afrique australe moa dia firenena 50 ny ao anatiny, izany hoe hiandraikitra manokana ny mahakasika ny tanora ao anatin'ireo firenena 50 ireo, anisan'izay Madagasikara. Zava-dehibe ho antsika eto Madagasikara ny fananana izany vice-présidence ny Union panafricaine de la jeunesse izany. Misy ny asa miandry raha tsy ilaza fa tsy ny hoe izay tena faran'izay NDB dia ny fametrahana ny Conseil national de la jeunesse eto Madagasikara, satria io structure io mbola somary marefo ka mila ampiana tosika zany ho antsika eto Madagasikara. Eo ihany koa zava-dehibe tokoa satria tapaka tamin'ny sommet des chefs d'État, 27e sommet des chefs d'État tany Addis Abeba, ny fisian'ny fonds de développement pour la jeunesse africaine. Dia io fonds de développement pour la jeunesse africaine io dia natokana ho an'ireo tanora izay ao anatin'ny sehatry ny entrepreneuriat dia disponible ho an'ny tanora zany io fonds io, ka anjaran'ilay bureau exécutif no mitranché an'ilay izy na amin'ny mijery ihany koa hoe iza no firenena tokony bénéficiaire an'ilay izy. Eo ihany koa ny ady rehetra izay ho atao amin'ny tanora, na ny tanora malagasy na ny tanora eo anivon'ny sehatra Afrika. Mariana fa ny RDC no filohan'ny Union panafricaine de la jeunesse dia Madame Francine Mouyumba. Efa izy no nitondra tao anatin'izay 3 taona lasa izay ary mbola nahazo fitokisana indray hitondra ny UPJ ao anatin'ny 3 taona manaraka. Ny sabotsy lasa teo no tafaverina teto an-tanindrazana Itaina Juliana Ratovson ary maro ireo tanora avy amin'ny sehatra sy fikambanana misy azy no tonga nitsena azy tamin'izany.